Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana sy ampitiavana ary havana no amanginanao indray amin'ny alalan'izao fandaharana mana isan'andro izao. Ampitomboina ao aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alohan'ny hijerentsika ny teny voalahatra omana sahaza ny fanahintsika androany dia andeha mbola iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay io, misaotra sy manome voninahitra anao izahay. Ianao ilay Ray be fitiavana, ilay Ray manome ny hanina sahaza isan'andro, mana isan'andro ho sakafo ny fanahinay. Ilay Andriamanitra miay anay, ilay Andriamanitra tia anay tsy mangina, miteny aminay ny teny pitiavana, teny fananarina, teny manavao sy teny fiainana. Misaotra fa manana anjara amin'izany indray izahay androany. Dia miantso anao izay fanahy masina, hitarika anay ao anatiny ny fandiniana ny teninao, mba ho takatray, mba ho raisinay ny afatra izay fonosiny ny teninao ho anay tsirairay avy. Eny ianao hikasika manokana ny tsirairay izay mandre izao fandaharana izao. Fa tsy ho simba ny fahazarana, ny fiainonay ny teninao, fa tena handraisanay ny afatrao marina tokoa. Dia mitenena indray Jesosy Kristy fa sokafonay ny ety anatinay andray izay teny ambaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Manohy ny bokin'ny Genesis isika, dia manohy ny Genesis 12 izay efa natombontsika omaly. Genesis 12 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 farany. Ndeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nisy mosary teo amin'ny tany, ary Abrahama dia nidina nankany Egipta hivahiny any, fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa nadiva ho tonga tany Egipta izy, dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, ka raha hitan'ny Egiptianina dia ataony hoe vadiny io, ka ho vonoiny aho, fa ianao kosa ho velominy. Masina ianao, lazao fa anabaviko ianao, mba asiany soa aho noho ny aminao, ka ianao no amelomany aho. Ary rehefa tonga tany Egipta Abrahama, dia hitan'ny Egiptianina fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy. Ary nahita azy ny tandapan'ny Farao, ka nidera azy tamin'ny Farao, dia nentina tao an-tranon'ny Farao izy. Ary Abrahama nasiany Farao soa noho ny amin'ny Sarai, dia nahazo ondry sy omby sy borikilà sy andevolahy sy andevovavy sy borikivavy sy ramevy izy. Dia nasiany Jehova arety mandoza Farao sy ny ankonany noho ny amin'ny Sarai vadiny Abrahama. Ary Farao dia nampaka ny Abrahama ka nanao hoe, inona izao nataonao tamiko izao? Nahoana ny tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao no nanao hoe anabaviko izy, ka nalaiko ho vady izy? Ko ankehitriny indro ny vadinao, ento izy ka mandehana. Dia nomeny Farao teny ny mpanompon'ny sasany ny amin'ny Abrahama, ary dia nanatitra azy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra ireo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Awampu
soramandry amin'ny Genesisy 12 dia milaza manao hoe ny niantsoan'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vahininy tany Kanana sy Egipta. Izay hitantsika androany izany dia le tapany faharoa hoe ny vahininy tany Egipta. Raha omentsika aloha hevitra ity tapany faharoa amin'ny Genesisy 12 dia azontsika ambarany hoe tahotra nampanaonao foana. Abrahama lay naneho ohatra lehibe ny finoana sy fahatokinan'Andriamanitra. Amin'ny tapany voalohany amin'ity 12 dia ny ahitantsika an'le hoe Andriamanitra niantso any Abrahama, nanao hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Tany izay tsy fantany, fa naneho finoana lehibe Abrahama, naneho fahatokinan'Andriamanitra Abrahama dia nankatoa ny antson'Andriamanitra ary nandeha tokoa dia nandao ny taniny sy ny havany, nandao ny tranony rainy akany amin'ny tany izay tsy fantany akory. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hebreo rehefa avy eo. Fahatokiana lehibe hoe Andriamanitra no miantoka ny hoaviny sy hahatanteraka ny teny fikasany, satria izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny 12 no vakitsika omaly ihany, dia teo izy no name teny fikasana ho any Abrahama manao hoe dia hahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Hahatonga anao ho firenena lehibe aho. Abrahama, olona anankiray, rehefa niala tao amin'ny trano rainy izy dia nitondra ny vadiny Sarai ary ny zanadrahalahiny Lota. Olona 3 no niala tao ora. Rehefa nankatoa ny antson'Andriamanitra dia ny teny fampanantenana nomen'Andriamanitra nefa eto dia ny hoe hahatonga anao ho firenena lehibe aho. Izay Abrahama naneho an'izay ohatra ny finoana izay ary lesona lehibe no raisintsika omaly izany, ohatra ny fahatokinan'Andriamanitra, ohatra ny fankatoavana an'Andriamanitra tsy misy adivarotra, tsy misy fepetra, fa mandeha amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Mitoy ny tantara ary eto manomboka eo amin'ny 10 anjara vakitsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Vao tonga kelikely tao amin'ny tany Kanana nefa i Abrahama izany dia ny zavatra nisy dia izao, nisy mosary tao. Ary nisy mosary teo amin'ny tany. Dia rehefa nahita ny mosary Abrahama dia nandeha nidina nakany Egipta. Mafy ny mosary teo amin'ny tany dia reny efa hoe any Egipta izany misy hanina. Dia nidina nakany Egipta ivahiny ihany Abrahama sy Lota ary Sarai vadiny. Pisy teo amin'ny tany Kanana ny mosary dia voatery nakany Egipta fa tsy afanjanona Abrahama satria mafy ny mosary ho ny tenin'Andriamanitra. Tany Egipta no nalaza ho betsaka hanina. Tsy niverina tany ora izy noho ny fanajany ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra. Sahivon'ny Hebreo 1:15 iny. Raha tahinona tsy aro ny tany nelana izy dia ho nahita andro iverenany, fa tsy niverina tany Abrahama, tsy niverina tany ora izy. Vehivavy tsara tarety vadiny Abrahama ty, Sarai izany. Amin'io fotoana ivahininy Abrahama any Egipta io dia 580 taona Sarai araka ny ambarany mpandinika. Izany hoe vao nisasaka ny andro ny ainany, satria Sara dia maty rehefa feno 720 taona. I Abrahama kosa moa dia nahatratra 570 taona. 580 taona anatin'ny fahatsaran-tareha dia teo indrindra no nahateraka n'ilay tahotra tao anatin'ny Abrahama. Araka ny toy an-tantara moa dia hitantsika hoe ilay firenena Egiptiana zany aloha, Farao zany dia hitantsika eto hoe ho azy zany izay tadiaviny dia azony. Ho an'ny Farao zany dia azy ny vehivavy tsara tarehy rehetra, toe-piaina feno avinavina sy fanjakazakana aloha zany ary
manambara ohatra koa izay tena tsy tokony alaina tahaka. Fantatry Abrahama zany, dia teo indrindra no teraka ilay tahotra. Dia teo nahatonga azy ny teny tamin'ny Sarai nanao hoe, indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, ka raha hitan'ny Egiptiana dia ataony hoe vadiny io, ka ho vonoiny fa ianao kosa ho velominy. Masiny ianao, lazao fa hanabaviko ianao mba hasiany soa aho noho ny aminao, ka ianao no hamelomany ahy. Tahotra tao anatin'ny Abrahama zany. Natahotra ny hovonoan'ny Farao izy mba hakany any Sarai ho vadiny. Dia anankiray ihany koa, io no mba neritreretiny zany hoe hamelomany Farao azy ary koa mba ho asiany soa izy noho ny amin'ny Sarai tsara tarehy. Ny zavatra misy ny tsahivina teo nefa dia izao hoe voanresantsika teo zany hoe Abrahama dia nomen'Andriamanitra teny fikasana anataranaka ahatonga azy ho firenena lehibe. Raha nytoy zany ny fatokiany Abrahama an'Andriamanitra dia ho natoky izy hoe tsy kasikasika ny ainy ny Egiptiana na inona zavatra hitranga, fa Andriamanitra miantoka hahatanteraka ilay teny fikasana izay nomeny. Saingy natahotra Abrahama. Natahotra izy dia izy no nanao ny tetikady rehetra, miditra an-tsehatra hiaro ny ainy. Andriamanitra dia Andriamanitra mitana ny teny fikasana. Tokony Andriamanitra no hiainy Abrahama hevitra ny herovana azy ahatanteraka ny teny fikasana. Misy fotoantsika mieritreritra handray an-tanana izay ahatanteraka ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa Andriamanitra rehefa nanao fanekena, rehefa nametraka ny teny fikasany dia izy no miasa ahatanteraka izany. Noho izany dia izao hoe apetrao amin'Andriamanitra ny hoavinao. Izy no hiasa ahatanteraka izay nomaniny ho anao. Tsy izay mantsy nataony Abrahama teto dia io le hoe tahotra nampanaonao foana. Nanjary nandainga Abrahama, dia namporisika ny vadiny andainga Abrahama mba hahatonga ny Farao hitsinjo azy ka tsy hamono azy. Hahatonga ny Farao hamelona ny Abrahama sady hanao soa any Abrahama. Amin'ny alafiny anankiray anabaviny Abrahama tokoa i Sarai satria zanaka vaviny rainy izy fa tsy zanaka vaviny reniny. Dia izay le mahanabavy azy ohatrany hoe demi-sœur zany. Fa na izany na tsy izany nandainga Abrahama satria nafeniny fa Sarai dia vadiny. Dia izay mihitsy nilay lainga tao anatin'ilay izy satria vadiny Abrahama Sarai. Na atao aza hoe demi-sœurny. Lesona ao anatin'iny momba niny tahotra nampanaonao foana ny Abrahama iny zany ho antsika miaino dia ny hoe asa mieritreritra hiantoka ny ahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra no mahatanteraka an'izany amin'ny fombany sy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ny anjaranao dia ny mahatoky azy, mametraka amin'ny hoavinao hahatanteraka ny teny fikasany, mankatoa azy amin'izay hitariany ianao ao amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy hitoetra ao anatin'ny fahotana na anao izay tsy sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga anao hoe hiasa hahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany, fa apetrao aminy. Apetrao aminy hoavinao izy hahatanteraka ny teny fikasany. Miteny be aotanao antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:35. Ankino amin'i Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Tanteraka, ho tanteraka ny lalanao. Ny Salamo 2:20 koa manampy an'izany manao hoe ankino amin'i Jehova dia aoka izy hamonjy anao. Eny, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Ny teny fanekena napetrak'Andriamanitra dia ankasitrahan'Andriamanitra ary izy no miantoka hahatanteraka an'izany. Ny anjarantsika dia ny manankina ny hoavintsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Raha sendra niady sarotra ary tahak'izay andalovany Abrahama eto,
dia voamaika eo mihitsy ianao no mametraka ny adinao eo anatri an'Andriamanitra. Hialolalana anao hiady ho anao izy mba hatanteraka ny teny fikasana izay efa nofaritany nosoritany ho anao. Fizahan-toetra ny Abrahama angeny eto e. Fizahan-toetra hahitanany aminy hoe tena mahatoky an'Andriamanitra ve Abrahama? Dia hitantsika nefa fa no nitahotra be tao anatiny ny nitahotra ny ainy dia nanjary nanaonao foana izy. Mitoy ny tantara dia izao hoe voamarika tokoa ary ny hatsaratarehan'ny Sara. Dia satria izy ny teny hoe anabavy ny Abrahama izy tany andapa-ny Faraony ny afarany. Izay le toetra ny Faraony lazaintsika teo hoe ty Farao ty izany dia izay hoe ny vehivavy tsara tarehy rehetra dia anazy. Tsy toe-po tsara laina tahaka izany. Dia tonga tany andapa-ny Farao no ny afarany Sarai. Ny ainy Abrahama no narovany dia marina tokoa fa voary ny ainy ary nahazo soa tamin'ny Egiptianina koa izy araka ny efa nambarany. Abrahama nasiany Farao soa no ny amin'ny Sarai dia nahazo ondry sy omby sy borikilà sy andevolahy sy andevovavy sy borikivavy sy rameva izy. Takalon'ilay vadiny tsara tarehy nalain'ny Farao. Takalony dia nomeny Farao an'izany rehetrarehetra izany. Tahaka ny hoe fankasitrahana fa ny anabavinao dia tsara tarehy ary lasako ho vady. Zava-doza loatra izany. Dia hita fa tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra Farao ary tsy mahalala an'Andriamanitra akory. Fa eto kosa dia izao, miditra antsehatra Andriamanitra. Miditra antsehatra Andriamanitra ilay nametraka ny teny fikasana, hiarovany ny teny fikasana izay efa napetrany. Dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Niaro an'i Sarai izy. Abrahama tsy hiaro an'i Sarai izany. Andriamanitra no niaro an'i Sarai ary ny fei ny zava-misy dia naneho fanavotana, naneho famonjena ho an'i Sarai. Dia nasiany Jehovah arety mandoza Farao sy ny ankohonany no ny amin'ny Sarai vadiny Abrahama. Teo moa izany mety nipetraka ny fanontaniana rehefa tonga ilay arety mandoza dia nipoitra fa avy amin'Andriamanitra izany satria vadiny Abrahama no nalain'ny Farao. Ny fomba nanehoanan'izay tsy ambarany tenin'Andriamanitra eto fa takatry Farao izany hoe nanaonao foana izy. Takatry Farao fa vadiny Abrahama tia nalainy ho vady ity ary tsy nankasitrahan'Andriamanitra izany. Rehefa nasiany Jehovah arety mandoza izy. Dia teo indrindra Abrahama no nampanatsoany Farao aingana. Dia hoy Farao taminy hoe ino izao nataonao tamiko izao? Nahoana ny tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao nanao hoe anabaviko izy ka nalaiko vady izy? Ko ankehitriny indro ny vadinao, ento izy ka mandehana. Nirohan'ny Farao Abrahama ary nanome tsiny azy mafy izy ny amin'ny lainga izay nataony taminy. Manome lesona ho antsika Andriamanitra hoe Andriamanitra nge miaro e. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ary tsy miafiny eo anatrehany ny zava-misy andalovantsika. Tamin'ny fotoana mety dia nitsangan'Andriamanitra niaro an'i Sarai, niditra antsehatra, nifehy ny zava-misy. Azo atokisan'Andriamanitra amin'ny toe-java-misy andalovantsika. Tsy Andriamanitra lavitra izy fa Andriamanitra akaiky miaro ny zanany. Ary rehefa teny nambarany miantoka ny anatanterahany an'izany ihany koa izy. Fa ny zavatra nisy eto dia afa-baraky Abrahama. Afa-baraky Abrahama teo anatrihan'ny Farao hoe lehilahy lehibe nefa dia nandainga. Ary izay indrindra nahatonga ny Farao nandroaka azy. Nroahan'ny Farao izy. Nomen'ny Farao teny ny mpanompon'ny sasany amin'ny Abrahama, nanatitra azy sy ny vadiny mba mifanana ny rehetra hivoaka, hiala ny tany Egipta. Inona no fehiny sy lesona raisitsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao? Na inona mety antony hitenenana lainga na anaovana lainga dia ratsy hatrany ny vokatra izany. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny lainga. Ny rain'ny lainga dia ilay Satana fahavalon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa dia tsy mba olombelona ka andainga
hoy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mandainga, marina amin'izay ateneniny, marina amin'izay ataony rehetra. Izay ambarany dia toaviny, izay teneny dia marina izany, satria Andriamanitra marina izy. Ny zanak'Andriamanitra koa dia tokony hanahaka ny rainy ka tsy handainga foana. Indraindray tsika miteny manao hoe lainga masina, ary mety misy iteny aza hoe toy ny lainga masina ihany koa neny nataony Abrahama. Ho faty izy raha tsy nanao izany. Tsy misy lainga masina eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy lainga madinika na lainga kely ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra, na lainga tena lainga be. Ho an'Andriamanitra ny lainga dia taratr'ilay fahavalony izay mpamitaka sy mpandainga. Koa noho izany ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra, mpanompon'Andriamanitra, lesona voalohany dia izao: na inona mety ho teny ambara anamarinana lainga dia tsy marina zany. Ary voka-dratsy foana no ateraky ny lainga, mety tsy eo eo fa any aorianany. Lesona faharoa, mahandrasa n'Andriamanitra izay mihazona ny teny fikasany ary manatanteraka izany. Be da be ny lesona atao anatin'ity Baiboly ity ho an'izay olona tsy nahandry ny fanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany. Abrahama koa nge ao aoriana kely ao dia nanambady ny andevaviny Sarai mba hahatonga anazy ananjanaka, ny heveriny indray koa iny koa ny lalana hahatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany. Fa tsy sitrapon'Andriamanitra ary nisy voka-dratsy hatrany. Ismaela hatramin'izao nahatonga an'izao fifandrafiana hatramin'izao tsika miteny izao eo amin'ny taranaka Ismaela sy ny taranaka Isaka. Hatrany any Palestina any ny taranaka Ismaela, ny jiosy ny taranaka Isaka, dia mbola misy ny fifandrafiana hatramin'izao. Mahandrasa an'Andriamanitra, manatanteraka Andriamanitra, ary mila asehontsika n'Andriamanitra zany fo matoky azy zany. Ny hita maso mampatahotra, ny hita maso to tsy ho tanteraka mihitsy ilay teny fikasan'Andriamanitra na koa ilay promesy amen'Andriamanitra, kanefa izao mahandrasa, matoky an'Andriamanitra. Aseho aminy hoe matoky anao Andriamanitra. Ny olona matoky an'Andriamanitra hita n'Andriamanitra, hitany fonao matoky azy, dia maninona? Hajain'Andriamanitra izay fatokinao azy zay. Hajain'Andriamanitra ny fononao, omen'Andriamanitra voninahitra ilay fatokiana hitany eo amin'ny fiainanao, asehony fa Andriamanitra azo tokisana izy. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra, mahita ny ady sarotra andalovanao. Andriamanitra miazakazaka mamonjy ianao hahatanteraka ny teny fikasany. Lesona fahaefatra, na dia jentilisa azy Farao sady mpanjakazaka, dia mendrika ihany ilay toetra nasehony tamin'ny namerenany any Sarai sy ny nampandehanany azy ireo. Raha vao nazava taminy hoe ay, vadiny Abrahama, ity nalainy ho vady tao andapany ity, dia izao no nataony naveriny. Manahoana ny fahaizako miverina amin'ny fanapahan-kevitro rehefa hitako fa tsy mety izany. Misy ny olona be ambo-po, na dia fahitan'izao raha fa diso ilay izy dia eo ihany izy miziriziry, menatra izy ny anaiky ho diso. Menatra izy ny anaiky hoe tsy mety ny zavatra nataona ny fanapahan-kevitra ny raisiny, dia miziriziry eo ihany izy na dia hitan'izao aza ny voka-dratsy n'ilay fanapahan-kevitra. Manahoana amin'ny fahaizako miverina amin'ny fanapahan-kevitra rehefa hitako fa tsy mety izany. Farany tenin'Andriamanitra no amezantsika ary andraisantsika afatra farany, manao hoe koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho lavo. Korintianina 1:10-12. Tahaka ny Abrahama, tandremo sao dia lavo indray ianao rehefa misy zavatra atrehanao ka hatonga anao anjary anaonao foana. Eritreritra hoe za mijoro tsara, za ndray tsy hanao ohatr' izany Abrahama zany misy, za tsy ho resiny tahotra izany, za tahaka izao. Tandremo, aoka izy hitandrina fandraho lavo. Vavaka sika, sotra-pamonjy io no ny teninao nomenao anay indray tamin'ny alalan'izao tantarany Abrahama izao. Arovy
amin'ny fihetse-po natahotra izany na hafa ahatonga anay anaonao foana izahay. Tahirizo hitoetra amin'ny sitraponao, manao izay ankasitrahanao eny amin'ny lalana rehetra alehanay eny. Ampio izahay mba atoky ny teny fikasana napetraka ao efa nomenao anay ao amin'ny teninao. Mba ho fikirinay izany, ho azononay tsara izany, ary asehonay mandraka riva fa matoky anao izay Andriamanitro. Na sarotra aza ny lalana jiavinay indraindray. Matoky anao izahay. Fa Andriamanitra miay anay ianao, miaro anay ianao, mahita ny lalan-tsarotra lalova anay ianao. Andriamanitra miditra antsehatra mamonjy anay ianao. Misaotra Tompo, matoky anao izahay. Dia ampianaro anay ny teninao, ampianaro anay dia izay rehetra nampianaronao anay androany ny Tompo, dia mba ankatoavinay izany. Misaotra Jesosy. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.